Andriamanitra irereneny voninahitra ny famindrapony kosa dia ho amintsika tsiraray avy. Tafaraka indray isika ao anatin'izao loha hevitra manokana izao, iresaka manodidina n'izay hoe fifandraisana izay isika ry efa maro dia maro ny fampahirezana voaraintsika, efa maro dia maro ihany koa ny atao hoe lesona izay nosotontsika fa ho amin'ity anio ity dia mbola manana hafatra ampitaina amintsika ny fandaharantsika ho amin'ny androany, ary ho amin'ity anio ity ihany koa dia mbola hisintona lesona manodidina an'izay fifandraisana izay isika. Ho amin'ity anio ity dia tantara anankiray izay efa atao hoe mahazatra, kanefa raha misy ihany koa tantara tena mahaliana indrindra no raisina ohatra ao anatin'ny soratra masina, dia ity tantara izay hoentina amintsika tsiraray avy androany ity dia tsy inona izany fa ny tantaran'ilay zanak'adala. Satroka indrindra niaraka maka ianao amin'izany, kanefa ny fotoana tsy ahafahantsika mivalapatra. Ary raha ny tantaran'ny zanak'adala hoy dia efa be dia be angamba ny mahafantatra azy, be dia be ny mahay tsy anjery azy, kanefa tsy mety lefilazy izy io. Ary raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao angambany, izay isian'ny tambanjotra tserasera, raha tsy ilaza fotsiny amin'ny Facebook dia angamba isan'ny tantara tena nahoraka indrindra izy ity, ary nomena lohateny mihitsy azy angamba natao hoe niverina ilay mpikomy. Mety ho firifiry ny reaction izay miseho anatin'izany, mety ho firifiry ny isan'ny commentaire, angamba mety hanarivony raha toa ka alefa ny anatin'ireny karazana groupe maro samihafa ireny, satria be dia be amin'izao fotoana izao ny groupe fantatsika izay miresaka mikasika ny fianakaviana, satria tantaram-pianakaviana izy ity, ny tiako ny ankohonako, ny arenany zanako, ny tsy fantatro izay mety mahazatra antsika tsiraray avy, ary mety ho firy ihany koa ny fizarana na ny partage, satria hoy ato hoe anisan'ny tantara anankiray tena nahasarika ny sain'ny maro, ary tsy lefilaza ity tantara ity. Ilay zanaka faralahy izay nangataka ny fananany tamin-drainy. Be dia be ny reaction ato raha ohatra ka hoe amin'izao fotoana iainantsika izao, ary betsaka ny nanome tsiny, betsaka ny nametraka fantaniana, satria raha tsy resaka fotsiny amin'ilay raim-pianakaviana isika izay mety anontany tentsika hoe fa nahoana tokoa moa izany ity raim-pianakaviana ity no nanome malalaka izany fangatahana izay tena tsy ara-drariny mihitsy nataon'ity zanaka faralahy ity, izay fantatsika ny fiantsoantsika azy nanao hoe zanak'adala. Ary betsaka ny mety hanao fanamariana hoe ilay raim-pianakaviana mihitsy ny tena adala, fa raha izany teo amin'ny toerany dia tsy nanaiky nanome an'izany ary indramiko mihitsy raha mbola fiteny amin'izao fotoana izao, raha tonga ny etaeta sy ny fangatahana tahaka an'izany, dia angamba hoy mantsy ny fiteny mahazatra manao hoe tsy misy. Rehefa mangataka zavatra anankiray tsika mody atao anaty sarisary-teny ihany izy io, fa mety hanosika-hevitra n'ilay raim-pianakaviana tahaka an'izany isika hoe tsy misy. Fa nahoana mihitsy moa miampy ny fanamariana maro samihafa hoe dia efa iriny ela mihitsy izany ahafaty haingana sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa dia tsy izay ny fihetsika nataon'ity raim-pianakaviana ity. Fa nahoana tokoa moa raha iny zanany izay nangataka ny anjara fananany iny no nanakana ity raim-pianakaviana ity, satria tsika miresaka fifandraisana eto dia angamba azontsika sary an-tsaina ny fifandraisana, satria mantsy tsy sitraky ity raim-pianakaviana ity raha toa ka hisy fifandraisana mihiba ao anatin'ny tokantrano. Fantany
fa ny ako ny fifandraisana rehefa aveo raha toa ka nanakana an'ity zanakalahy ity izy, tsy nanome fahafahana an'ity zanakalahy ity izy, tsy namela ny zanakalahy hiala tao anatin'ny tokantrano izy, dia fantany fa enjandroany tady. Ary tsy sitrana raha toa ka hoe endrika fitiavana tahaka an'izany ny fifandraisany amin'ity zanany ity. Izay no nahatonga azy tsy nanisy na dia teny kely akory aza fa avy hatrany dia nanatanteraka ny fanirian-janany. Ary mihoatra lavitra n'izany na dia nanome fahafahana ny zanany azy izy dia naniry. Nanana fanantenana tao anatin'ny fony tao fa raha handeha ity zanany ity indray androany tsy maintsy mbola hiverina eo anivon'ny tokantrano. Izany ny fanantenana tao anatin'ity raim-pianakaviana ity ary nahatonga azy tsy nanao fanakanana na dia voambolana iray monja aza tamin'ny fangatahana tsy ara-drariny izay nataon'ity zanany ity. Nandeha ny fotoana, fantatsika tsara ny tantara. Nandeha ilay zanakalahy niaraka tamin'ny fananany rehetra. Ary hetsika tsara fa nampiasainy tamin'ny nandalo lany foana ny fananany izy, tamin'ny fahafaham-po, tamin'ny filany. Nandeha ny taona, tsy maintsy lany ny eo am-pelantanana. Ary rehefa lany ny teo am-pelantanana dia tra-pahasahiranana ity zanakalahy ity. Rehefa tra-pahasahiranana izy, tonga ny hanohanana. Tonga ny faniriana lalina tao anatin'ny sainy tao fa tena hoe ao anatiny tena fahaverezana tanteraka izy. Angamba mihitsy aza tena hoe nanenina izy satria tadidiny ilay toerana nahabe azy. Tadidiny ilay hafanana tao anatin'ny tokantranony. Ankehitriny anefa lavitry ny fonenan'ilay tovolahy. Nandany lany foana ny fivelomany ary ankehitriny dia naniry fatratra ny hiverina indray eo anivon'ny tokantranon'izy. Misy matoan-teny vitsivitsy izay nampiasain'ity tovolahy ity rehefa nody ny sainy. Matoan-teny voalohany izay hisarihana ny saintsika satria tena mampieritreritra ilay izy dia ilay manao hoe hiainga. Ny zavatra nitranga voalohany izany, vatany vao nahatsapa ity zanakalahy ity fa misy fahabangana, misy fahampiana ao anatiny. Dia izay ilay hoe hiainga izay. Ary nanao ny planina rehetra izy. Fantatsika tsara ny tantara fa na ny zavatra horesahany amin'indrainy aza dia efa novisavisainy meloha. Rehefa tonga any amin'ny kaiky aho dia izao ny ataoko. Rehefa tonga any amin'ny kaiky aho dia izao no teneniko. Ary eto aho dia tsy angataka amin'ny intsony ny hiverina ho zanany fa hipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanompo. Asa ianao raha nahatsapa tato anatin'ity tantara ity fa porofo ny nenina sy ny fahatsapana ny zavatra tsy nety nataon'ity zazalahy ty ane ny nanekeny ho eo amin'ny toeran'ny mpanompo satria nanapa-kevitra izy hoe raha hiverina any amin'ny raiko dia ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona izay karamainao. Tamin'izany fotoana izany tsy andefitsy akory ny mpanompo mpikarama fa mampiasa mody isan'andro. Dia tonga isan'andro ihany koa makao anatin'ny tokantrano. Ary tao anatin'izay fotoana izay dia naniry amerina tamin'indrainy. Izay no lany laniny foana ity tovolahy ity. Te hanao fiaingana vaovao izy. Hoe aleo izany ao mpanomponao, hikarama ho anao, amerina aminao izay nalaiko taminao. Tsy ara-drariny.
izay nahatonga ity zazalahy ity nanapa-kevitra hoe ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Nanaiky ny karama izy, na dia tao aza hoe asan-tselika mba hahazoany manontra indray ny zavatra tsy nety teo amin'ny rainy, ary indrindra ihany koa mba ahazoany manome mampitony ny anohanana izay tao anatiny tao. Tsy faly tamin'ny zavatra nataony izy. Rehefa nandinika ny fiainana izy dia nahatsapa hoe tena tsy nety ny zavatra nataoko e. Fa naninona ary ihany nanao ohatran'ireny? Fa teo any atrehany dada nisy ny hafanana, nisy ny sakafo, nisy ny zavatra rehetrarehetra. Tsapa ny zavatra tsy nety nataony. Kanefa tsy nataony ho sakan'izany. Tsy nataony ho sakan'izany. Tsy andeha hiverenana indray eo amin'ny rainy. Fa tapa-kevitra izy ny hiainga ary andeha hiverina indray eo anatrehany tokantrano izay nahabe azy, izay nisy ny zavatra rehetra nilainy. Eny mihoatra lavitra noho izay noeritreretiny azy. Satria raha izany teo amin'ny toeran'ity zazalahy ity dia tsy nieritreritra mihitsy hoe hanome moramora foana ny fananana sy ny zavatra izay angatahako amin'ny aneny raiko. Kanefa dia nataony rainy izany. Izany rehetrarehetra izany nitamberina tao anatin'ny sain'ity zazalahy ity. Ary dia tapa-kevitra izy ny andeha hiverina indray afa-toko ao anatin'ny tokantrano. Ankin'izay ny mety ho tondromolotry ny mpiara-monina. Mangina izany fotsiny mety ho fanamariana hoentiny manodidina azy. Satria tsisy izay tsy nahafantatra anie ny fiainana e. Tsisy izay tsy nahalala ny zavatra nataony. Satria olona manana ny maha izy azy, fianakaviana manana ny maha izy azy, teo amin'ny toerana izay nisy azy izy ireo. Kanefa dia nanapa-kevitra izy ny hizaka an'izany rehetrarehetra izany. Tsy fantatra hoe inona ny zavatra tsy nety tao anivon'ny tokantrano tao. Fa raha hisintona lesona sahady isika dia indraindray koa tsika manao tahaka an'izany. Tsy fantatro, mety eo anivon'ny tokantrano, mety eo anivon'ny fiangonana. Misy zavatra izay tsy mampahazo aina antsika. Misy zavatra izay tsy metimety amin'ny fiainantsika. Misy zavatra izay mahasorena antsika. Na indraindray koa tsika te hiova fiainana fotsiny dia hoe aleoko aloha mba miala kely, aleoko aloha dia mba mandeha kely. Dia lasitsika miala eo anivon'ny tokantrano, miala eo anivon'ny fiangonana. Dia hanandrana zavatra vaovao. Kanefa tadidio fa ny safidy anankiray indray mandingana izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika no mahatonga antsika lavitra indrindra. Kanefa lavitra ho aiza? Lavitra ho amin'ny fahombiazana ve? Nina fifandraisana tsy mety eo anivon'ny fiangonana, na fifandraisana tsy mety eo anivon'ny hafa ihany koa. Vahaolana ve ny misitaka? Vahaolana ve ny miala? Tsy fantatro. Mety ho anisan'ny zanak'Adala ianao manaraka an'izao fandaharana izao. Tsy fantatro hoe inona ny mety olana lalovanao amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro tsy mahazo aina ianao ka te hiala, te hisitaka. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe izay ilay fifandraisana tsy azonao aina izay ve? Tena hitondra anao ho amin'ny fahombiazana sa hitondra anao ho amin'ny fahampitehana tahaka n'ity an'ny zanak'Adala ity? Fanentanana ny tiako atao dia ny hoe manapa-hevitra tahaka ity zanak'Adala ity, ny hiverina indray eo anivon'izay fonenana nametrahany Tompo anao.
satria indraindray mety hisalasala ianao tahaka an'ilay zanakadala. Tanisany zavatra rehetrarehetra tsy nentina tao fa eto dia te hisarika ny sainao amin'ny toetry ny fifandraisana izay nanana ny tsiray-pianakaviana ity tamin'io zanan'io, na dia adika ny soratra masina sy adikatsika rehetra aza hoe zanakadala izy, dia tsy izay ny fahitan'ilay ray-pianakaviana azy fa tamin'ny kafanampo, tamin'ny mpamindra-po, tamin'ny mpangorana no nitsenainy an'izany zanany izany. Rahavatany vao taza ny teny lavitra teny, izay tena hoe toetra ambony, toetra mendrika, ary tsy ny rehetra no manana an'izany toetra izany, fa izay ilay antsointsika hoe ny famelan-keloka marina. Ny saintsaina mandrakariva ny amin'io zanan'io izy, ny hevitra mandrakariva ny amin'io zanan'io izy, ary raha tonga teo aminy, dododo teo aminy zanany, nanao an'ilay fangatahana tery ambony, nanao hoe ataovy tahaka ny anankiray amin'ireo olona izay karamainao dia tsy izay ny zava-misy, fa ity ray-pianakaviana ity dia baiko avy hatrany nomeny. Tsy nandrasany ho tapitra akory ny tenin'ny zanany izay nivisavisainy mbola tany an-tsahatany hoe raha tonga any amin'ny dada dia izao no lazaiko, raha tonga any amin'ny dada dia izao no lazaiko, fa avy hatrany izy dia nanome baiko satria zanany io fa tsy mpikarama. Ary raha avy nanantona ity zanany ity, mbola tao anatin'ny tahotra, mbola tao anatin'ny tebiteby, izy kosa avy hatrany. Aitsika tsara ny tantara niazakazaka, namihana ny zanany izany, tsy nanontanyko kely akory izy nanao hoe fa inona ity akanjony lahy ity, fa maninona mitafy-voronkitsay ohatr'izao, tsy nanome tsiny anjanany izy, tsy nandray ny toerany ny tsy fantatro ny gendarme na mpanao fanadihadiana hoe fa taiza foana moa ialahy nandritra an'izay fotoana izay, naninona ialahy tsy hita, naninona ialahy tsy teo, fa inona ny ataon'lahy eto izao ialahy vao tonga aty. Tsy nanao an'izany ity ray-pianakaviana ity, fa tao anatin'ny fofona maloto, satria fantatsika tsara miara-niosina tamin'ny kisoa io zanakalahy io, tao anatin'ny fofona masiso, akanjo maloto no nandraisany any zanany izany. Tsy natsapa kely akory ny zavatra tsy nety teny amin'ny zanany izy. Izay no mahatonga hiresaka aminao amin'ity anio ity hoe raha toka eo amin'ny toeran'ilay zanakadala ianao, aza tao sakana, aza tao sakana ny zavatra mety efa tsy nety sy ny ainanao tany aloha, fa ity zanakadala ity anie ny raha nanapa-kevitra izy ny hoe hiverina ho ao amin'ny-drainy ka hikarama, dia ilay rainy no nanao ny dingana mba ahafahany mandray azy indray ho isan'ny zanany. Indraindray tsika dia mieritreritra hoe ahoana moa izany ny ohatran'izao, za inona avy ny zavatra tsy efa nataoko, ny olona manondromolotra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny andrasan'ny tompo aminao dia ianao hiverina ho eo aminy ny sisa rehetra anazy. Tsy nangataka ity zazalahy ity hoe aleo ahako mba homeo akanjo vaovao fa avy hatrany dia ilay ray-pianakaviana nanao hoe ampiakanjoa izy, ampandroa izy, homeo akanjo vaovao izy. Tsy nangataka ity zazalahy ity hoe mba asio peratra ny tanako, fa ilay ray-pianakaviana avy hatrany nanao hoe asio peratra ny tanany. Tsy nangataka ity zazalahy ity manao hoe tiako izao raha mba manao kapa, fa ilay ray-pianakaviana mihitsy nanao ny ezaka, nahafantatra ny zavatra ilain'ity zanany ity. Eny, mihoatra lavitra noho izay no eritreretiny azy. Fa te hampirisika anao aza misalasala, miverina indray eo amin'ilay rainao. Aza misalasala, mitondra indray ny fanirianao sy ny entaentanao. Fa izy dia mahalala izay hevitra heverana anao. Satria tsika mbola hijery ilay tapany fahatelo
ny amin'ity karazana fifandraisana ity. Kanefa ny fotoanantsika fohy ihany. Fa ny faniriana ho eto am-pamaranana n'izao fandaharana izao dia mba ho saintsainao mandrakariva fa ilay Andriamanitra rainao dia Andriamanitra tsara. Ilay Andriamanitra rainao dia Andriamanitra maniry ahitanao ao amin'ny fanjakany. Ilay Andriamanitra rainao dia Andriamanitra feno faharetana. Miandry anao izy hiverina ody ao an-tranony. Ary aza mihevitra ianao hoe lasa lavitra loatra, tsy afaka hiverina amin'Andriamanitra intsony. Aza mieritreritra ianao fa adala loatra ka tsy mendrika ny ho antsona ho zanantsony. Fa miainga deny ankehitriny. Avelao Andriamanitra hitarika anao. Te hanentana anao te hampahery anao hamakivaky lalana, ahita fifalian'ny famelan-keloka, ahita fifandraisana mahomby miaraka amin'ilay Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo. Mba tena aza misy an'izany toe-javatra izany dia manasa anao andaontsika hiaraka hivavaka, satria ny faniriana misy ao anatsika ao. Fa tsy hijanona ho faniriana fotsiny ihany, fa tena ho dingana tahaka ny an'ilay zanak'adala hoe hiainga. Haiko fa tsy fitaniry ny tenantsika izany, fa mila ny fanampian'ny fanan'Andriamanitra. Raha mety ianao andaontsika hiaraka hivavaka fohy. Raina eo izay any an-danitra, ankehitriny dia te hisaotra anao izahay, satria tsapanay tokoa tao anatiny ny hafatriny ny fahatsaranao. Na dia toa tantara fotsiny ihany aza izany, dia azonay ny tarafana izany fahatsaranao izany. Miaiky izay fa mpanota. Be dia be ny zavatra nataonay izay nanome alahelo anao, tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Kanefa ray malalo, teo mandrakariva ianao, nitazana anay, naniry ny mba hiverenanay ho eo aminao. Koa ankehitriny Tompo, ndreto izahay manantona anao, mbola amin'ny lotom-pahotanay, mbola amin'ny akanjonay vorokitsay, mbola amin'ny kapanay izay mety tsisy akory aza na tsy mitovy. Kanefa maniry izahay ny ho raisinao amin'ny sandrim-pitiavanao, ny ho fihinonao indray, ka ho isan'ireo izay ho ao amin'ny fanjakanao. Avelao ny heloka tamin'ny lasa rehetra. Ary aoka Tompo izao fanapahan-kevitra izay raisinay izao, mba ho tena zava-misy amin'ny fiainanay, satria fantatray fa ny eo akaikinao irery ihany no mahatsara anay. Ataonay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy.